fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malaimisaraka groupe anareo zao indray ary tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe tsy tandrify. Tantara no soratan'ny Miray Ravoangy Armino. Novelomin'ny Tsiry, Tovo niaraka tamin'ny Saloy, Iary ary ny mpanoratra. Nandray feosona Mantotosy, Tovo Andriambololona. Studio ni Prod. Yarjoro Ay ve iainy. Ye. Salut ndre. Salut. Saika tonga dia andalo ana aminareo mihitsy aho io zao ko. Zany ve? Fa nanahoana aloha le entretien nandehanandry androany Nga hita lesy fa dia mitovy amin'ny teo aloha foana. Zany? Miandry. Olona efa manana experience hono ny tadiavany zareo fa tsy ankizy voizatra asako. Zay le tena mbola olana be eto amintsika izay raha tsy samy andray olona tsy mbola zatra asa ohatran'izany daholo ny orinasa dia izy ary zany no angatan'ireo ankizy ireo traikefa rehefa tena ataony dinika aleo ihany ny asa tena raha ohatran'izany foana ka raha anao asa tena zany ane ry Arjoro mbola mila vola maro be ahodina koa zay vao tena hoe mahavelona anao le izy. Tena tsy vita ny nofinofy kosa aloha ny fiainana mila akivy indraindray. Ny taonty efa mandeha ihany nefa ny asa tsy misy. Indraindray mila ampiteniteny foana mihitsy hoe inona ary ny tena antony nandaniana fotoana ny anarana raha ho sahirana amin'ny fitadiavana asa ohatr'izao ihany aty aoriana aza miteny an'izany kosa ndry aina. Hitako. Raha misy ny vehivavy tena mahay sy tena hoe niketrika hitako dia ndry. Aiza koa? Tsy milavolefona zany mihitsy ndry vaolana kely ray mety asoantsika fotsiny dia hoe atao daholo aloha izay asa hita rehetra rehefa asa tsara fotsiny na dia hoe tsy mifanandrify amin'ny fianarana natao azy amin'izay raha tena tsy ahita asa mihitsy dia anangona kely an'izay azo aloha dia avy eo angonina amin'ny karama io dia inona ahodina hoentina miady amin'ny fiainana ny erikerika koa nge ho mahatondra drano ki marina izany ry Arjoro sambatra be mihitsy manana namana marany tsy hainy ohatranao ty za koa nge sambatra be manana andry ary tonga velo ianao dia hody sa mbola andalo kely any aminay aleo za tonga dia hody fa efa hariva be ny andro ka zany sao dia mitaitainao mamanay dia mampamangy eo amin'ny eninareo ao raha pitsony izy mandalo any. Ok ary miresaka amin'ny MPO ihany rehefa avy eo. Ok lesina Arjoro avy eo zany. Yo. Totratralina be akindry izany androany rena vao tonga fa ahoana mampitaitaina mihitsy tsy zany ro mama fa somary lavidavitra kely le orinasa nijereko androany izay mba afaka aloha kely tany ihany fa le fitohanan'ny fiara kosa aloha tena tsy rariny sady zao koa ane vao amin'ny enina dia efa memenina sady nareo vao amin'ny enina fa efa manomboka maizina ny andro sady mangina ny lalana amin'izao ngery aina na dia hoe atoandro be nanahary io aza dia efa misy mahasamanendaka fa aleo mitandrina tsara ihany ka
Ro mama koa dia efa tena sary tahotra loatra ka. Nena rehefa mandeha eny an-dalana eny ka misy olona hafahafa manaraka tonga dia mody itenitenindrena sady ivanidinidika ohatra ny adala amin'izay izy mitsoaka malaky fa izy koa nanendaka talo aza de misary adala ry aina mitapoka neka tsy mahalehilahy eo amin'ny fiainany raha mbola azo atao hoe tsy mody ariva dia aleo mody mazava ihany ary manahoana moa ny zavatra nijerendry tany izany mbola nandamoaka ry mama ndresaka n'izany tamin'ny arotsoro koa any tena nahataraiky anaty io ay ary manahoana moa izany izy ihany ka any izy salama tsara avy nanatrambeva mihitsy angamba izy iny ny fanena tampoko zay moa le olo tiany any tena mifankatiry zareo ry mama hita mihitsy arotsoro hoe tena tia be azy dia milamina be mihitsy ho fiarahandro zareo sambatra mihitsy ry zareo ry mama otry fangamoa izany nareo setra tsy sambatra ka inona moa ny zavatra tsy azonao any amin'ny setra to izay ilainao rehetra to meny anao daholo kinona tsy mahasambatra anao amin'izany tsy haiko ry mama ohatra ny hoe misy zavatra tsy ampizany mihitsy aminay setra izy koa moa sahiran-dava amin'iny izy miasa lava iny dia tsy manam-potoana iresahana firy ohatra ny mpifankatia rehetra mihitsy izay fa avy aloha izany hoany fa misy mbola nampiko amin'ny mama ve aloha ohatra ny varian-dresaka teto fotsiny mankotsika ka tsy misy tsony ngamba ki fa ndana aloha amboary fotsiny latabatra dia hisakafontsika eny ary tompoko efa be mesazy ny arotsoro be ato izany marina aleo aloha valiana sao dia gaga eo izy hoe lasaiza ary azafady fa mbola ny sakafo zahay hoay ary setra ny ety miantso ty allo raisina malaky fa sao dia tezitro indray io allo fa manina zany ianao ny elabe mandray telefônina sa mbola variana manao inona ihany koa azafady rery setra fa mbola zao mihitsy vao tafiditra ato anefitro fa mbola taiza zany ianao io ka zao re izay vao avy ny sakafo dia sady mbola nresadresaka tamin'ny mama tao ambany dia ahoana afaka mionamika ianao sa ahoana rapitso fa maninona nefa raha mba mandalo aty an-trano ianao efa elany ianao izay ny tsy hita mamy aleo aty velany aty ihany fa mbola be asa be rapitso mandalova dia ampiasana maraina dia amin'ny valy ianao mandalo aty dia eo hita izay atao endray arako zay fa bonne nuit ianao dia bisou bonne nuit dia bisou efa hotely taona izay ny rahako tamin'ny setra mahatsiaro sambatra ihany aloha hatreto na dia misy zavatra tsy azo azoko firy aza aminazy indraindray izy tena tsy azo antsona mihitsy sady mamony telefona mihitsy aza indrindra rehefa amin'ny alina nefa rehefa izany tsy maharay kely ny antsony tonga dia tsy vita tsy fankahitana mihitsy noho ny nasarotam-piarina aza moa dia nahavita ny sotaty amin'ny mama mihitsy izy tamin'ny herintaona nefa zaza mbola tsy nahita izay tamingakavany akoriko ary aloha valiana reto mesazy ny arotsoro reto sady mamezaka mitady toromaso kely amin'izay koa Arotsoro ahoana ihany ny hevitro amin'ilay fianarana tokony ataonao an'ny Tomasiny iny efa miamandeha eny fotoana ka tena vao mandinika tsara mihitsy io zao ry mama tena efa nofinofika hatramin'ny fahazazako mihitsy ingeny hoe ho lasa tatsambo izany
mety araka ny fiofanana sy fianarana rehetra momba ny tokony atao ve aloha ny enti-manantsika ry mama ha? So dia mba tokony tady zavatra hafa ohatra hoe moramora atao any na dia hoe mijanona manampy amin'ny mama eto ihany fotsiny aza koa. Fa ianao ve ry Arjoro adala? Fa adala hoany e? Hijanona anao inato ka sady adala ny hono ny toandrainy e. Raha ny fitadiavana eto anefa tsy hahavitan'izany mihitsy. Ao fa ezako mama anao izay ahatafitanao sy ahatraranao ny tanjonao e. Sady rariko anie ianao zanako mba ho lasa lavitra amin'ny fianarana e. Mba ho rehareha sy hitondra avy ny anaran'ny fianakaviana e. Fa raha ohatra ve hoe mijanona manampy amin'ny mamety foana zany dia tsy rehareha mihitsy ve zany mama? Aiza koa rery Arjoro a. Mba hafa ihany koa anie zany hoe manana zanaka tafity izany e. Marina aloha zany e. Amin'izay mba mangina ny vavan'ny Roza manenjika antsika e. Ary lamintsaina tsara mandritra ny fahaterako rehefa mahita ny fiainan'ny ankohona kelinao milamina tsara sy efa mipetrapetraka koa e. Tia mama tia koa raha dia tena mahita tenenina tsy. Eny e, alefa hodiniako tsara ary aloha ny amin'izay e. Eno a? Fa mba miresaka an'izany ihany tsika. Mba manahoana marina moa izay mevany e. Ay ve, any izy ihany e. Salama tsara. Tena misy olana mihitsy angamby Arjoro sy mevaka. Matoa nivadika malokinika ohatran'izao izy vao nanontany azy teo a. Tsy tantara ninonino namako mihitsy anefa raha i Arjoro a. Fa aleo angamby iaina no farana makaty e. Izy manko no tena mba fitantarany Arjoro izay mahazo azy. Fa inona ndray hono mahavariana amin'ny mamy eo e ha? Sa mbola manohy mamisavisa nisan'ny zafikely ho TSY na? Aza dehibe vazivazy eo rery Arjoro a. Hita fa zany ko. Fa eo amin'ny aina nga ianao rehefa aveo? Mbola monjy kely ny setra hono izy dia aveo izy vao mandalo makaty. Fa hoana, misy hita davy amin'ny mama azy nga? Ka. Mba malahelo azy fotsiny rea fa elaela izay tsy nandalo e. Ay, eny ary koa. Fa lozako amin'izay nga maloha mama fa andeha andro kely vetivety aka. Eny ary re anaka. Zao kosa verinao ry aina vao tonga. Efa valo maheranga izao e. Za efa miteny anao fa maika mbola andeha hiasa. Tena miala tsindry ry setra fa tena saika tsy nahita bus anie zaho e. Ka maninona mora mba mifoha maraina rehefa andeha bus ihany e. Efa tena niezaka fa azafady e. Ary ahoana moa tia fomba fitafinao tika? Maninona? Hatramin'ny noviana indray ianao no tia manao robe fohy kely ohatran'izao. Jereo ange raha tia aminao daholo ny masony bandy rehetra e. Tsy ilaiko ianao manao an'iny intsony. Tena azafady e. Afa-tsy hanao an'ity intsony aho manaraka. Ary eo mekara dia ndao hiala eto fa tsy. Tsy haiko hoe tena fohy be marina ve zany ilay robe anaovako sa setra mihitsy nefa diso sarotony loatra. Nanaovako nefa ity tamin'izaho sy Arjoro nijery zavatra teny malaza fa lazany fa tena tsara be amiko ary ilay iziko. Setra nefa tonga dia tezitra be vao tavajery taty aminahy. Ory aina. Ary inona izao no mahalasa sainanao eo? Tsy zany ry setra fa mba lasa kely ihany saiko hoe maninona? Fa maninona ary hoay ianao tia ny diso masika loatra amiko indraindray e. Tsy masika aminao zany ary aina fa saro-piaro aminao fotsiny a. Tsy tiako nge hoe za ve no miaraka aminao dia ny hafa ny tazatazana. Za no mikarakara anao dia ry zalahy ndray vonona fotsiny. Ry zalahy izy e. Nasarotam-piaronao mba lanjalanjao ihany ka. Ka tsy tiako e. Maha-olona mibiazana olo-mendrika ihany anie za e. Za ve dia tsy hahay hanavaka amin'ny mety sy ny tsy mety eo amin'ny fiainana. Tsy haiko.
Sady raha tiana hateza koa anefa iarahana ary setra dia aleo apetraka ihany ny fampitokisana e. Adala izay tsy saro-piaro amin'ny azy ry aina. Ary mesazin'iza zao zany? Mesazy ny Arjoro zany e. Tadavy mamandry zareo hony aho. Hay kosa. Na ny fifandraisanao amin'iny lehilahy iny aza ngezony ary tsy dia lany ny vavoniko izany. Antray kosa e. Marina izany e. Sao dia mba efa tafahoatra kosa ary setra. Efa tena elana izy sy Arjoro ny mpinamana e. Ary efa mifampitondra hatramin'ny mpianadahy mihitsy aza koa. Fa tamin'ny mamany zareo tsara mihitsy izany. Dia raha fatany dia maninona? Iza no mahita an'izay ihany e. Fa midina amin'izay fa efa tonga tsika ka. Tsy ireo ane setra raha tsy tena variana be amin'ny telefonina ny fotsiny e. Tsy haiko fa tena ohatry ny hoe miaina andro aman'alina mihitsy ho fitiavako azy. Lasa alako aza indraindraina no mijery azoko. Nefa moa isaka miteny aminy aho hoe hisaraka aminy dia mahita zavatra nambatambazana na hijanona foana izy. Na dia efa tena tsy zakako aza indraindraina atao. Fa inona foana dia mbola mahavariana anao ty ry aina? Sao dia mba efa misy lehilahy solo kokoa sa ary any mahalasalasa sainanao foana lava io e? Kosa ary setra. Lasa saina kely fotsiny aho hoe oviana ihany ary aho mba hoentinao any amin'ny ray aman-dreninao e. Tsika nerisetra ka efa mialehibe e. Sady efa mba ela koa izay fotoana ny rahantsika izay. Efa mba fotoana tokony hirosona amin'ny dingana manaraka izao ko. Misy fotoana ny zavatra rehetra ry aina. Tsy anjaza ne izany tokantrano izany fa teneniko anao. Izany tsy zazakely e. Fantatro izany fa tsy mbola mahamaika izany akia. Tsy aleo indry miezaka mankafy fiainana ohatran'izao ihany aloha. Ka ny olako nerisetra dia ianao tsy mbola ndresaka tamiko momba anao sy momba fianakavianao mihitsy e. Ovainao foana ny resaka raha vao mba manontany kely aho. Nefa momba anahy tsy misy miafina aminao izany intsony. Fotoana kely efa enjikenjehany ity verangany iarahana dia mbola laniana amin'izany zavatra izany ihany koa. Maninona raha hankafizina fotsiny aloha ny androany? Ka aza mila vaniny ry aina. Andeha raha mbola manohy an'izany eo ianao a. Indray ariko zafady. Arjoro a? Jereo kely anefa misy mandonondony zany e. Endry mama. Fa iza koa ary zany tsy. Ay vendry e. Mandrosoka mandroso. Manahoana lahy? Manahoana aina. Efa miandry ao anefiny ao mama. Ary hory fa maninona ry zany ha? Tsy maninona lesy fa somary reradreraka kely fotsiny a. Aza mandanga ry aina. Inona ny olana e ha? Ao tsy misy fa avy aloha zany andeha ho ana mamanareo aloha e. Ay za andeha hivoaka kely ihany fa mazotoa zany nareo mianaka koa. Eny ary mazotoa ela. Ok kia, ok. Manahoana mamany Arjoro? Manahoana ki aina? Ela kindry izany tsy nandalo a. Somary sahirana amin'ny fitadiavana asa ve tsy avy roa zary mamany Arjoro a. Salama tsara ve aloha ianao e? Eny kia, salama tsara fa mizotra indrindra fa misy zavatra mampiasa ny saiko kely a. Hoe ahoana izay? Momba ny Arjoro e. Dia izay nanafarako andry akaty e. Fa misy inona ka? Tsy izany aky fa tatoato izay a. Somary varimbarina izay izy. Tsy haiko hoe misy olana ve izy meva sa ahoana fa vao mampiditra resaka momba azy dia misainto izy. Zany? So dia mba mahafantajavatra kindry fa nareo damo manko tena mpinamana tsy mifankafohy hatramin'izay. Tsy mifanafina mihitsy.
tena tsy mbola niteny ninninona tamiko mihitsy aloha izy e. Sady raha ny fahitako azy a, mifankaty fatratra mihitsy izy sy meva ka ohatra no sarotra saina ihany aloha izany a. Eny e, fa ny tena olana ihany koa ny rena dia lasa misalasala amin'ilay fandehanana ny Tomasiny indray izy. Izany ve? Ie, tsy haiko hoe inona no antony fa so dia mba misy olana reny zanako indry aina. Misalasala indray? Eny e. Tena ohatra ny hoe tsy mampino izany zavatra teneninao izany a. Fa aleo izahako resahana ihany aloha izy. Tena izay mihitsy kia. Reseau lahatra izy andefa miankina amin'io aniny ho aviny. Tsy diso safidy ihany nandray andre ohatra ny zanaka satria fantatro fa namana afaka hanolo-tsaina tsara ny Arojoro ndre. Eny ry mamany Arojoro a. Aleo fa iresaka amina dia miverina miresaka aminao aty rehefa fantatro ny antony a. Zay fa matoky andria a. Dia ahoana? Manao ahoana ny fiainanao? Manao ahoana mamanareo an'izay? Ao izy e. Salama tsara fa tsy dia manam-potoana iresahana amiko firy izy satria sahiran-dava amin'ny fitadiavana. Ny fianako indray ny omaly tsy miova e. Mbola tsy hanasa foana hatramin'izao. Mbola iovio foana fa aza matahotra indrery aina. Samy manana ny fotoanany daholo ny zavatra rehetra e. Ary manahoana ilay olona tindry ihany? Ah? Olo tiako? Isetra fa ho izy indray e. Eny e. Efa niraisiko ohatry ny reniko ianao dia aleo tsy hanafenako ny ahako e. Tato ato izay Zay mama Saoly a. Lasa misalasala izany a. Tsy haiko intsony hoe tena fitiavana ve ny azy sa ahoana fa lasa manepotra ny asarotam-piaro indraindray e. Efa samy lehibe nareo e. Tsy misy afa-tsy nareo ihany ny mahay mandamina an'izany. Meza mifampiresaka tsara fa tsy misy tsy vita fampiresahana izany e. Tena mezaka mifampiresaka amina ne ahy e. Fa lazany fa mila vaniny foana rehefa mba miteny amin'izay zavatra tsy zakako ataony. Eny e, ianao ihany no tena tompony teny farany amin'ny fiainanao sy izay safidinao e. Eno tsara aloha ny fonao. Mbola zakanao ve ilay ataony? Mety aminao ve izy? Sy ny sisa rehetra. Dia misaotra betsaka rehetra amin'ny sosokevitra rehetra. Fa angamba angatadalana aloha fa mbola nampinampy amin'ny mamany ao an-trano ao manko e. Miresaka amin'ny Arojoro arariva. Iny ary anaka. Zay fa mirary soanao e. Mandra-piao indrindra? Mandra-piao na mamany Arojoro a. Fa mbola taizandray indry aina. Ny antso ateo mantsy setra fa tsy mandray telefona mihitsy ondry. Andriamanitro, tena varian-dresaka tamin'ny mamany Arojoro ary mama. Dia tena tsy hainiko mihitsy ilay antsony. Tsy tezitra be ve izy ihany e? Dia tsy haiko aloha aina fa atsoina izy a. Nareo koa ne tokony mba jerijery telefona ihany na dia hoe varian-dresaka ohatry ny inona azy e. Efa hainareo fa tena sarotiny aminareo iny zanak'olona iny. Eny ndrery mama. Iantso azy mihitsy aloha izaho izao dia avy eo izaho andeha hivoaka kely. Fa andeha ho aiza indray hono aina lava tongotra e. Andeha hamonjy ny Arojoro ary mama. Misy zavatra tsy maintsy resahako aminy avy eo. Eny indray ariko. Arindana lamino aingana aloha setra fa tsy tia hita ndry lonjolonjo eo indray avy eo ka. Eny ndrery mama.
Efa ela be nga elany ny andro teto ka. Efa ela be mihitsy a. Tokony mandoa vola mihitsy ndry satria tara be. Tse aza manany ihany eo ka. Hitako. Za aza efa saika tsy tafavoakako. Ohatry fa maninona? Ka tsy voaraiko foana ny antsony setra teo a dia riza be tamin'ny mesazy. Zany? Saika tsy nilamina mihitsy azako. Ay ve? Mba enjana koa aloha le rira sarotam-piaro a. Hitako. Mila kaleo be mihitsy indraindray. Ary manahoana ho ahy ianao somefy izao ka. Milamindamin-dratsy eo koa zay Zany hoe milamindamin-dratsy eo zay zao. Otry, fa misy olana anga? Tena vehivavy mahafinaritra mihitsy meva. Tena tiako izy. Ary efa izy no nisafidiany foko hoe hiara-tsambatra amiko. Saingy niresaka momba ny hoavinay zay tamin'ny herinandro Tena ninona? Nilaza taminy fa andeha no fianarana ny Tomasiny. Dia ohatrany hoe nanomboka nilavaniny tamiko izany izy. Zany ve? Tsy mety aminy io zavatra tiako atao io Andrekako. Aleo nono misaraka amiko raha ohatra ka hoe hanao an'io asa io zany. Antray kosa. Fa inona nefa hono maharatsy an'io Tena tsy haiko akory aina. Nefa zaza mba gaga mihitsy niezaka nandresy lahatra azy foana fa tena tsy haiko tsy laitra hakisoka mihitsy izy. Efa mba niteny azy ve nefa aloha elahy hoe nofinofiny lahatra amin'izay io Eko. Raha efa niteny manko elahy dia tokony mba hanohana lahy satria ho anohavinareo any andehanany lahy Inona ho akiny tsy efa niteneniko azy fa tena tsy mety miheno ahy mihitsy izy Maditra hono ireny mampirafy sy ny sisa zany lazainy Zany kosa aloha efa tsy izy tsony Eno a? Lehilahy iza moa tsy hampirafy rehefa tia hampirafy. Fa na dia ireo olona tsy hanasa azy Ezao alamina foana aloha ny sainy Reseo lahatra foana izy fa mba vehivavy misaina ihany raha ny fahitako amin'ny meviny Eny ao fa hiezaka hiresaka aminy ihany ahy fa mba miresaka ndry aminy dia mba ezao alamina kira mba azo atao Eny lesy Fa za kosa aloha ry arodoro tsy manaiky raha hoe resaka vehivavy ny anombanao no avinao Tadio fa mendrandra fatratra izay hatafitanao any mamanao Aza dia mihaino loatra amin'ny fonao ianao fa mezaha koa mihaino ny feo miferitreretanao indraindray Eny akery aina Aza matahotra indray fa tsy misy asakana mihitsy tsy hanatanteraka an'io tanjoko io zany. Raha azoko atao aza dia hoe tafita ny fianakaviako dia za iaho vao manambady zany. Mahatoko fahendrenao ary arodjoro Zany anie tena tsy hafozako anao ty Ndry le manohana foana koa nge ny tena tsy hafozako andry Sambatra be manana andry eo foana. Lasotra mitobotoboka fa zany anie foko miresaka amin'ny arodjoro Andriamanitro arovy mba tsy ho azo mifakam-panahy. Nahatsirery le lokateur mama Sambasamba kosa aloha ndrina lany vary Hitako. Fa inona aloha le mahafalifaly an'le zanako eo Tsy haiko ry mama Baba angambany Zany angamba le hoe tafalatsaka Olona efa 3 taona nirana ve dia zao vao hoe tafalatsaka sa misy zavatra na olona hafa mihitsy Tsy ho takatry mama mihitsy zany Fa andeha atory aloha mba hanonofinofiko enam-pandriana raha mba mety Tsy ezaka hanakatra an'izany koa fa andamina reto vilia reto aloha dia ndanydry raha andeha tafandrimandry dry Tafandrimandry mamy
tsy androko ery izy ahatongavako teto am-pandriana no izako ny nofinofiko tena andalana iny a. Fa inona re ty mahazo aty e? Lasa tena tia ny aron-joro izany a. Hatramin'izay efa tsapaka ihany hoe manam-pitiavana azy saingy mety amin'ny mahampinamana be anay fotsiny. Amin'izao nefa lasa oatra midobodoboka be izany foana ny foko vao mijery azy na mieritreritra azy. Lasa ny amin'ny foana azy ny saiko. Dia ahoana nefa? Izy efa manana ny meva, izaho efa manana ny setra. Meva dia tena tsy ahitana pentina sady tena tiany ary mbola noho fitsiriritana ny fomba hitiavany amin'ny meva aza no nahababa ohatr'izao. Ary setra? Ataoko hoe setra e. Eny e, ohatrany tsy midoboka amin'intsony aloha ny foko e. Marina ihany ilay hoe iray ihany ny fo dia tsy maintsy olona iray ihany no mampitempo azy a. Sainga aleo ampanginina aloha ny fitiavako e. Aleo tsy lazalazana azy fa sao dia lasa fity tsy mifamaly eo ka andrava ny fihavananay aza. Za koa ty tena lasa saina be eto fa aleo hiresaka meva amin'ny mesazy amin'izay hiezaka handamina zareo. Tena mahontsara loatra mantsy mahita le malalako ory ohatran'iny e. Aleo ny nofinofiko hijanona ho nofinofo ihany aloha e. Aleo zareo hifankatia tsara. Dia ahoana kely seria? Ao tsara ve ndry? Ao tsara ka. Ay. Na dia efa setra aza ny eto alohako dia mbola hiaro-joro foana ny ato anaty saiko ato e. Lasa saina indray nge ndry izany. Tsy mba miezaka mankafy an'izao toerana mahafinaritra be izao moko. Ao aloha alaina sary kely eto indray aloha ndry. Ao are. Ao dia mba hampio kely eto aloha ry setra. Ao are. Ary ao mba jereko kely are. Aleo rehefa avy eo. Ao moa jereko e. Ianao koa izany. Atsika anie izany ry setra fa sokafy ty jereko an'ilay sary sady ho afindrako e. Ty eny are. Ty ary le telefona io ambony eo daholo le sary rehetrarehetra teo fa izay fa lasa aloha. Saika tsy omely le telefona marina. Ary aleo mba hanararoatra hijerijery sary kely ato e. Way, ary zanak'izy reto. Ary aleo abidinina ihany. Tena be sara ny zareo be ny ato izany. Andriamanitro, fa tsy hisetra ve ty maramaka sara amin'ny vehivavy sy reto zazakely reto e. Andriamanitro, tena mazava izao. Aleo afindra malaky aloha. Zay ange dia tonga. Ahoana? Voafindra ve? Setra. Ahoana? Tsy manana zavatra ho tenenina amina ve ianao? Zavatra inona e? Anomboka indray ianao sy ilay filambaninao a. Tsy efa fotoana tokony ilazanao marina mombanao amiko ve izao e? Ka marina ahoana? Marina inona no tiana ho lazaiko e? Zanak'izy reto amin'ny sary reto. Zanako zokinay ireoko, fa ahoana? Zanako zokinay. Zanako zokinareo ireo. Iano a? Maninona izany ireo mameno ny telefoninao ka? Dia mbola sahanao foana mandangamiko na dia mahatratra izao aza marina. Fa marina inona izany e? Ay, aleo izany dia rehefa tsy ilaza marina renao e. Veloma ianao. Iaina!
verena rangafa inona ary tia iaina tena lasa ihany izy marina le ty e okizaiky iaina arareo endry farany e tsy napoziko ry arotsoro a fa dia ny tapiny na loatra re masoko nandritra satelo taona izay e sotroy aloha ty rano ty dia mitonindry e fa tena mihinana izany rehefa vady aman-janany ve izany aloha e eno a saranysaora mianakavy eo ambony fandriana tsy salasalana tsonitra fa vady aman-janany e zany hitako izany tsy tia azo antsona mihitsy matetika mamony telefona rehefa amin'ny alina fa tena fiendrana ohatrany ahoana loatra re za ty e dia tena fadin'olona izany ny rahako hatramin'izay ao a tsy elokindry izany fa iza no nandangy e nitonindry fa tsy elokindry mihitsy izany hita ho a izay tokony atao izao ny veriny eno a inona moa ny tokony mbola ataoko eo e inona ny tokony ataoko risy mianaka tsy maintsy hoe misaraka aminy a dia navabaraka amin'ny tany mamonina marina e avabaraka amin'ny fianakaviako koa dia ahoana zao ozy izy mamaka ianao koa ny tsy mahalala fa mba voafitaka kory aina e hita ho a tena tsy misy manamelokandry izany ki eo a rehefa mangala-padin'olona ry arotsoro dia mpangala-padin'olona foana tsy misy heno fanazavako izany ny olona na hoe voafitaka ianao na tsy voafitaka maloto foana ny anaranao arotsoro a okizay ry aina aza mirara izy avavan'olona any re a fa ianao ny tena mahalala ny marina sedrainao any e tena tsy hitako tsony ty izay atao e dia tena mbola sahy foana nandafa ty zanandreo okizay ho a efa ela ihany natsapako fa pozina be ho anao mihitsy izy iny na reny fietsiny sy ny asarotam-piarony ireny aza fa ianao moa ny tompony teny farany amin'le fanapahan-kevitra dia zay raisinao eny e tsy mbola hiteny ninina mama mihitsy aloha fa menatra ndia hodiko aloha za akasaina tsara e atery izy rery arotsoro a sao dia maninona rereny an-dalana eny eny ary mama andao kia ndao iana ndao ary mandra-peo mama ny arotsoro mandra-peona ki dia mahay resandrindry izany zanako izany a misaotra betsaka e dia izay ry mama no nahatongavako aty a tena tezitra tamiko izy fa tsy haiko hoe inona no tena antony alaminy re anako tena mora resahana ny iny zanako iny sady tena tsapako ny fifankatiavanareo ao fa tsy maintsy alamiko io ry mama aza matahotra ianao dia tena mbola sahinao ihany mandeha aty aminay a tena tsy faniny ianao ry sitra andraso aloha ry aina avelao a avelao amolohana zavy avelao a e tena tiako anenao e avelao izy momba hanazava kosa ry aina inona ary ty etiketi-po be ty e amin'ny fiarahana tsy maintsy misy foana ny adiady fa mahaiza ny fampieno e mama tsy tsapanao mihitsy ane iaina avilo mba iresaka kely aty amiko aty aloha hoe andaontsika isanao any anaty tomobila vetivety zany a ndana kia dia mitony tsara molo e zany zanako a ndao e fa mingavy anao a
Marina rehetra tenenina ana rehefa tonga fa tsy mila lainga ntsony leo leo lainga. Eny andao fa lazaiko anao daholo ny marina e. Efa manambady aman-janaka ianao. Ie ahoana e? Efa manambady aman-janaka fa en'olo e, efa nisaraka izay fa ny zaza sisa ny kambananay. Mihevitra navadala manko ianao tena mandray anao zaza kely mihitsy ianao. Dia hoe azonao fitahana amin'izany Ka ianoy aloha e, tena marina kiry aina. Ka ianoy aho aloha. Nisaraka izay tamin'ny fotoana ny aonantsika fa noho izy telo menadady tsy maintsy ny fameriny izay mba tsy ho simba no avin'ny ankizy. Lehilahy tsy vanina ianao e. Dia mihevitra mbola nafina amiko an'izany koa ianao. Dia mandram-pahoviana ianao nanafina an'izany laingo izany amiko e. Ka nafeniko izany ankizy satria natahotra sao dia sarahanao raha vao fantatrao ny marina. Oriaina, tsy teo very anao izany anie za fa tiako anie ianao e. Ary setra, tsy mety amiko tsony e. Oka lory aina. Tsy afaka ianao ambonina lahelo mivady aman-janaka izany Efa napoposika ihany zava-misy fa tsy ianao loatra tamin'ireny teny ninkipy. Tsy nihaino ny feo fieritreretako akory. Aina, andraso Setra tsofy rano e. Tsy manaiky an'izany ary aina. Za tsy hisaraka aminao izany. Tsy tena ianao e. Ka tiako ianao e. Tena loatra ianao. Ianao anefa manana ny tokantranonao e. Ka avelao Avelao za izany. mba hanana no aviko amin'izay fa saika laniko teo ampiandrasana ny anjarany hafa ny atandrako setra. Avelao setra. Aina. E. Tena tiako anie ianao matoa izany niaraka taminao e. Mandainga ianao e. Ny any an-trano any ihany fa dito sisa ange ny ihany fa ny fitiavako rehetra efa anao manontolo e. Antreza mba vavanao. Aina. Tena lehilahy tsy matahotra an'Andriamanitra ianao ry setra. Tsy te hahita ny tavanao tsony fa mandehana ianao. Andray kosa e. Nanenenako hatramin'ny hafantarako anao lasa ianao e. Tsy misy miala izany eo ry aina. Iza tsony ny akavady olona efa niaraka telo taona tamiko izany e. Sady efa be taona. Tsy aleonao miaritra amiko. Ataoko deuxième bureau ianao. Andray kosa. Enina ianao. Lehilahy tsy vanina. Tsy Manao manao an'izany e. Deuxième bureau anao ahoana e. Marary ange izany ry aina e. Toriko ianao raha mbola manadalatala. Lasa ianao mandeha ihany. Alefaso dia alefanao fa za tsy ala aminao izany e. Andeha fa tena lehilahy adaly ty marina. Tantara mitohiny antsika ry aina. Tena mafy amiko izao zavatra mahazo azo ao. Aika izy moa sary-piaro ity ka tena manafina fahotana mahafaty. Fona Andriamanitra. Fona fa tena tsy nahafantatra e. Ary misy mesazy anie izany. Oay, tena hiaro joro ty. Manahoany aho. Dry mahatsiaro anahy ilay zanak'olona. Aleo valiana e. Efa tsy maninona vao miresaka aminao. Oay, aleo aloha fafana sao dia tonga dia fantany hoe tia anazy aka. Ahoana re? Efa tsy dia maninona fa misaotra. Zay. Ary aleo no nofinofiko misy an'ny arijoro amin'izay fa nofo misy azy sisa mba mampitonitono ny foko e.
mahelo aherito izanako marina. Tsy tena fantatro mazava aloha hoe inona le tena olan'izy setra fa lasa varimbariana sy tsy be teny izany izy. Mihoana amin'ny aron-joro sisany mba hoe ivoan'ny trano. Ary rehefa miverina avany azy izy dia lasa mboroa eo am-pitoerana eo fotsiny. Ary tsy madamo Saoly ve tia miantso ity fa misy inona ary? Allô? Salama tsara ve Madame Lydia? Salama tsara ka. Inona ny vaovao? Somary misy olana kely aron-joro nefa tsy mandeha ny telefoniny aina. Ay, mety restory ao an'efitranony ao izy izay fa andraso jereko kely. Eny ary. Diramba azo atao dia mba saivy mankaty aminay farak'izay aingana izy fa tena tsy haiko mihitsy izay mahazo an'ilay zanako atony. Eny re madamo Saoly aleo fa alefako any izy Iaina! Iaino! Manao mamany aron-joro? Aiza izy? Manao ny aina? Ao an'efitranony ao izy mandehana aloha ry makany. Eny ary. Aron-joro? Fa misy inona Zakivao tena saraka tanteraka izay sy meva. Antray? Eno Fa ahoana ka? Mbola toy ilay resaka tamin'iny ihany Zao azy izy efa tena miaraka amin'olona nge. Maninona? Zany Tena tsy haiko hoe tokony ho faly ve asa alahelo maheno an'izany vaovao izany. Jereo anefa tena mahaontsa mijery ny endrika aron-joro miezaka mitazona ny ranomasony tsy hilatsaka Iana, tena verika Tsy very izany ianao fa izaho mbola eto ry aron-joro Anoana anao foana Saotra kia. Way, fino mafy be ny tanako marina. Ary mitady hanoroka izy izany. Azafady aina, tena azafady. Tsy maninona ka. Ao toy izanary Tena ohatry ny nanofy marina. Tena faly Ohatry ny tsy tetia tany izany marina. Tena faly Faly loatra ny foko. Noroany ny molotro. Fino mafy dia mafy dia Andriamanitra. Ohatry izany ve izany paradis izany? Aise, iny andro mamy ho andrindra teto amin'ny fiainako. Mamy anie izany. Ary aloloha andefasana message kely. Bonne nuit des bisous. Faly ery izany foko izany marina. Tanteraka ihany ny nofinofiko. Ary toa tsy mamaly. Mety efa restory kosa angamba ka. Ary aleo atory dia tohizana anaty nofy ny fotoana mamy indrindriny. Dia izay kia tonga hanao velomandria fa tapa-kevitra ny banjina no aviko amin'izay Dia andeha izany ianao? Ie.
Eny ary mafitasoa dia mivavaka ho anao foana. Misaotra betsaka. Ataovy tsara ny fianarana any a. Vitanao foana io. Matoky anao a. Erezo ary joro a. Misaotra kiaina. Tsy napiditra resaka na dia kely fotsiny momba n'ireny zava-bitana ireny mihitsy izy marina. Mety hoe malahelo an'ilay hoe handeha kamba. Fa efa tokony handeha kiaina. Zay fa mandram-piondry a. Zay. Eny ary Velomy ihany. mandram-piona dia soavadia. Mafitasoa. Lasa izy. Niraisiny fotsiny ny tanako. Fa ahoana marina e. Tsy azoko tsony mihitsy ka. Efa volana maromaro izay no nahalasa ny aro-joro. Malahelo azy foana isan'andro. Lasa mahalana be koa moa izay vao mba tafaresaka anaty mesazy. Mety hoe sahirana be ngamba izy. Arakaraka ny tsy fampiresahana nefa mivoamaika atao mampiredareda ny avim-pitiavako azy. Hatreto mbola tsy niresaka momba n'iny andro mihitsy izay. Ho ararodiko resahana amin'ny mandritra ilay fetiny tenen'ny Madamo Saolina nafa hitondrana an'i Tomasina izy. Hitako eo amin'izay izay tena ampony. Hitako eo izay tena ao an-tsainy momba. Mila tsy ho zakako intsony satria tiako loatra izy. Ary aleo atory amin'izay ka. Nanao ahoana kiny fahitandry an'ilay fety? Mahafinaritra ka. Fa mora mahazo namana kosa aloha iaro-joro ty a. Ie, sarika neky ny zanako iny e. Tsapaka ka. Fa vetivety aloha iresaka aminazy a fa ry amin'ny sisiny ry izy. Eny araky aina, danary e. Iaro-joro, maninona rereto ianao? Ay ve ianao e? Makamaka rivotra kely fotsiny aka. Ay ve. Fa seka hiresaka zavatra aminao aho zah e. Hoe ahoana? Fa maninona aho zany tsika lasa tsy miresaka be ohatry ny taloha intsony e. Fa misy tsy nety nataoko ve? Tsy misy ka. Ka fa maninona fotsiny ary e. Vao nisy ny zavatra nataontsika tany aminareo iny dia nanomboka ohatran'ny lasa ny avinavina be tamiko ianao. Ka tsy mety ny saiko ry aina. Fa maninona e. Menatra tamin'ny zavatra nataoko anao a. Tsy tokony nisy mihitsy ireny e. Izay mahatonga tsy dia miresaka aminao intsony satria vao mijery anao aho dia menatrako. Iaro-joro a. Fa tena ahoana loatra e. Zany e. Zany tena tianao e. Tsy mety ry aina. Tena tsy mety fa mifona aminao fa tena diso aho nanao an'ireny zavatra ireny taminao e. Iaro-joro a. Tena mifona ry aina. Raha tianao hiverina ohatran'ny taloha ny fifandraisantsika dia efa fatao anatin'ny sainao mihitsy ireny zavatra ireny. Tena moramora aminao aneny miteny efa fa ao an-tsainao ireny. Zany tena lasa tianao ry Arojoro e. Tena mifona ry aina fa ohatran'ny anabaviko no nandraisako anao a.
Eloko anatrehan'Andriamanitra reny. Yarjoro tianao nezao e. Lasa tianao nanomboka hatramin'ireo fotoana reny dia nenazava ny androm-piainako. Ka tsy mety ho nenafana ny androko e. Satria ny fitiavana manafana. Folozanao nefa dia lasa mangatsiaka. Lasa mangatsiaka Yarjoro Ska na zany aza tsy mety ho Za aza nanenina navita an'ireny. Ena re. Tsy maninona fa sehary zany. Tianao loatra. Tianao dia fonina iandro ny fiovahan-kevitra ho eny foana. Efa nahoelana ho aingana Yarjoro Zay lo fotra miantso anao koa ry bandy akamire. Efa ho eritaona izay iny andro mangidina saiko namboraka tamin'ny Yarjoro ny fitiavako iny. Lasa malodava izany ny fiainako. Lasa tsy mety falitsony aho. Saingy tsy maintsy mody mitsika rehefa miresaka amin'ny madama Saoly ireny ny sao dia sanatria ho fatany zavatra niseho ka vao maika ratsy fihavanana anay eo izany. Mama moa mieritreritra fa na accidenté any setra roa volana lasa izay no mampanjomondafa io. Nefa tsy fantany akory fa tsy misy andraraiko an'izay setra accidenté tanany. Tsy midoboka amin'ny setra akory ary ny foko. Tsy tiako ho fantatra izan'iza nefa marina fa aleoko mitia mangina ny Yarjoro. Iandrasy foana Vao nisaraka tamin'ny meva izy dia mba nitombo kely ny fanantenako fa ho tia amin'izay izy. Kanjo indrisy. Ka mbola manantena Tsy maintsy izy ny anjarako. Tsy dia ity olon-kafa koatra azy tsony ny foko Iandrasy foana. Manahoana madame Saoly Manahoana madame Lydia? Ao ihany ve iain'izay Ie, tia Manahoana mamany Yarjoro? Salama tsara fa misaotra. Fa misy vaovao? Fa vaovao inona? Eny tokoa? Andeha angatabadin'ny Yarjoro any Tomasina kitsika. Iaina? Fa maninona ndry? Leo aloha miezaka mitony tsara. Iaina, mitony moa mitony indry. Tsy maninona ka vaovao tsara kosa izany koa. Mbola mitapabolana ilay izy fa sendra nandalo tety aho dia mba sady nanararoatra nampilazana roa koa dia ho avy rapito izy fa tonga fa netrano Ie, efa endro izay madame Saoly Eny ary dia angatadalana ry alofa rapito miona Yo. Iaina. Fa tena ona loatra ry madame Lydia. Vao maly any isika resaka tany. Sao dia mba tsy rary mikiry Iaina zao Iaina kia. Teny efa niezaka nanao izay fara hery koa nahatongavako taty aingana foana eny ny vaovao.
neveriko fa manany ihany sy misangy ary ny mama. Ay tena lozandria iaina. Sisana petrany Iaina. tino anady tingamba nanao ary zoro Ay. aleo ikarakara ny razantsika dia iaraka maka andreto afandreto avy eo mafy ena ry zareo voalevina moa iny ny razana fa reto ilay taratasy reto. Ay tiany anaty. Ie ndonga mba atomboka amin'ity anaty Vakio ary. Vakio ary. Vakio madame Lydia. raso ary ho an'ny mama to tena tsy ho zakako sahady ry zareo namaky an'ity Vakio moa e. raso ary tena mifona mama raha nanapa-kevitra ny tsy hanoho ny atoko tsony betsaka izay sedra ny soetrako izay saingy tsy nahavatana firy ny taraina taminao satria hitako sy tsapako hoe sahiran-dava ianao. Tsapako ny fahasahirananao sy ny atsainao hatrehanao isan'andro ka tsy tiako ampiana ny olako tsony. Rehefa tena hitako fa tsy zakako tsony nefa dia saika mba hitaraina taminao ihany aho. Saika mba hitatara taminao ny zava-nisy ihany saingy tara loatra mama. Resy aho velono mama. mbola eo ntsika fa mifona Andrahiry. fa tena hoana loatra rery sanako. Iaina. Nahoana ny tena felanao rery ty reninao mahantry. Kary izay madame Lydia. Okizay. Mafy Aleo vakiko aloha ty anaty e. manzany Skafako Vakio ary ray joro. famelohan'ny amakiko an'ity aloha dia misy tantara tena tsy maintsy ho resahako sy ho tantaraiko aminareo e. fa nisy izany ry arjoro Na izany na tsy izany miangavy anareo tsy hametsiny sy tsy handiso ao anatin'ilay izy. Ito ary ny teninao e. ie Ndray andro andray ry arjoro tena tsapako ny adisoko e. Tsapako loatra koa ny ratrapony. Tena efa niraisiko ohatry ny anabavy izy. Na izany na tsy izany tokony niezaka nitsotra sy nanazava azy ny marina rehetra. Saingy izao moa ny zava-nisy. Ary aleo vakina amin'izay ty taratasy ty e. fakio malaky ary Ho an'ny arjoro. Ety am-piandohana dia faofaony ny ranomasina ho ary aza manameloka ny tenanao akory fa safidiko izao fa tsy avy aminao. Diso namadika amin'ny fifandraisantsika ho fitiavana. Mifinahary joro aho. Tsy nahafeno fihetsem-poko tsony aho ka lasa naty efa tany aminao fitiavako na dia efa fantatro fa tsy tokony ho any ary. Efa nohazavanao amiko fa tsy ho tandrify samy mihitsy ny amintsika. Efa nilaza ianao fa ho mpianadafontsika. Sao ry ary tsoro ny hevitra farany hitako Zao ny hevitra farany hitako fa hanafaka ny fanahitanako ka aza omenao tsy ny ary tsoro aho. Niezaka nanadino anao aho fa tsy nety.
nezaka namafalasantsika fa tsy vitako. Mandraro ny sosiny tsara indrindra foana ho anao miatana misambara mendrika anao zany malala ny fiarahantsika teto an-tany tsy tandrifa mety mbola iontsika any amin'ny fiainana hafa veloma andray rena zao ve nefa raha ny tantarantsika kely tena tsy tandrivo tokoa ve? Natolotry ny Malaimisaraka groupe-anareo teo ilay tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe tsy tandrify. Tantara no soratan'ny Miray Ravoangy Armino. Novelomin'ny Tsiry, Tovo niaraka tamin'ny Saloy, Iary ary ny mpanoratra. Nandray fiosona Nantotosa, Tovo Andriambololona. Studio ni Prod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.